amintsika izay manaraka ny émission ty androndroany ity a manonona ny fahasoavana feno aminao a sy ny tokatraminao a ho azay mandray an'izao hiatrika ny afatra indray sika amin'ity andro alady ariva ity a na zay mety ho andro afahanao manaraka an'izao émission izao a hiaraka hivavaka tsika hisaotra ny tompo a ary ametraka an'izany a eo ampelantanan'ny tompo indray androany andriamanitra rainay eo dia mbola misaotra anao indray izahay a noho ny amin'ny fahafahana miona takizao noho ny amin'ny fahafahana mifandray noho ny amin'ny fahafahana mifampizara misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao sy tanterahinao anatin'ny tontolo mpiainanay anio tompo a dia hifampizara mikasika ny afatrao indray izahay ny fanambaranao mangataka mba samy iresahanao daholo na iza any anatin'ny tokatrano any dia sokafo ny fosokafo ny retsy mpandrenesana rehetra afahanay mandre ny fanambaranao a dia zay avy aminao marina fa tsy izay tian'olombelona ho tenenina izany amin'ny anaran'i Jesosy naovanay izao vavaka izao amen. Raha lasana bavy alahady fa 9 volana novambra taona 2024 feno herintaona katroka androany a no ny siny zao a émission izao a na teto anivon'ny Facebook izany a na teo anivon'ny YouTube izany misaotra ny tompo isika ny amin'izay a herintaona izay a no ny faharetana satria ny antony a dia tao anatin'ny herintaona dia 470 no efa nivoaka teto anivon'ny pejy sy teto anivon'ny chaîne zany zavatra zany a dia tsy avy aminay fa ny tompo no miasa ny anatinay a ary mampiasa anay androany a no ny amin'izay a faheritaona izay a dia napetraka ny tompo lehibe tatom-poko manokana ny fampizara aminao a afatra izay mifampitoy sy mifandray a amin'ny afatra voalohany a izay mitondra ny lohateny hoe ny fitiavan'Andriamanitra ka ifampizary sika ny izay afatra izay a anio vakitsika ny Korintiana 2:4-10 mba afahantsika mifampizarany amin'izany toy izao ny voavaky aminaran'i Jesosy fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay a satria izao no hevitray maty ny anankiray io a amonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra ary maty amonjy ny olona rehetra izy a mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony zay velona fa ho an'izay efa maty a sy nitsangana amonjy azy ny fitiavan'i Kristy no manery anay teboka anankiray zavatra lehibe indrindra izy io a tany amin'ny herintaona lasa tany hoany a konkasihan'ny tompo mikasika an'io a resaka fitiavan'i Kristy io a sy resaka fitiavana manery a dia androany isika ifampizarany amin'izay zavatra zay a zay ny lohahevitsika androany a fitiavana manery inona moa ty atao hoe fitiavan'i Kristy ity ny akamaroan'ny olona dia mietrehitra fa ny fitiavan'Andriamanitra io a dia zavatra ara-materialy rehefa antaninao ny olona hoe inona ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra dia zavatra hitan'ny maso ny tena ilazany eo a masoandro miposaka rivotra iainana fahasalamana hery sy tanjaka fahavelomana sakafo hoanina zanaka mahendry tsara akonana milamina tsara zany ny heveran'ny olona fa antom-pifaliana sy fiadanana fa ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra raha lasana bavy a dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jaona 4:4 izay aitsika tsenjery tsara fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay zao ny zavatra tiako lazaina anao anatin'izao fotoana izao io resaka fitiavan'Andriamanitra io ny zava-dehibe indrindra ao anatin'ny filazantsara io ny zava-dehibe indrindra ao anatin'ny baiboly ary io ny fototra tokony horena ny tontolo mpanompotsika mianakavy tsirairay avy rehefa miraty rehefa diso an'io fitiavan'Andriamanitra io ianao rehefa tsy tsapanao io fitiavan'Andriamanitra io dia za te hilaza aminao androany hoe raha tsy fototra ny fiarahanao amin'ny Kristy ary mbola tsy voarainao a ny famonjena raha ohatra ka tsy tsapanao ao anatin'ny fonao zany atao hoe fitiavan'Andriamanitra zany atao hoe fitiavan'Andriamanitra hoy ateo a tsy zavatra ivelany sy azo tsapahitana sy materialy fa ny fitiavan'Andriamanitra dia nomeny anao ny zanany latokana nomeny anao Jesosy Kristy tompo mba tsy ho very ianao raha mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay izao mantsy zavatra zay
tiako olazaina aminao raha lasainabavy am'ty androndroany ity matetika ny olona manompo an'andriamanitra noho ny am' zavatra aranofo noho ny am' zavatra izay ivelany be deaibe ny olona manompo an'andriamanitra mba azo fitahina mba azo fahombiazana eto tsy miresaka karazam-piangonana mihitsy fa ny olona na fiangonana zandry na fiangonana zokiny a misy zavatra be deaibe tahaka zany foana ao am-pony mety hoe ny aty am'ny fiangonana zandry ngamba malaza kokoa am' resaka hoe fananakarena fipoahana fa nany amin'ny fiangonana zokiny ihany koa ary dia ny akamaron'ny olona de mivavaka satria mila fiarovana avy amin'andriamanitra satria mila fitahina avy amin'andriamanitra satria tiany mba ho tatanan'andriamanitra ny fiainany satria andriamanitra manasoa ny fiainany zany hoe mitodika ao amin'ilay olona foana miantony ivavahana mitodika ao anatin'ilay fiainana vetivety azo tsapahitana na hita maso rene sosofina sy sisa rehetrarehetra ny antony ivavahany akamaron'ny olona izay mitondra an'izany anaran'izany hoe kristianina androany anefa teresaka aminao hoe ny zavatra izay ao am-pon'andriamanitra sy ny zavatra zay matery an'andriamanitra de tsy anana antsika fiainana milamina eto ambonin'ny tany hoy ny fanambaran' jesosy hoe inona moa ny soa azon'ny olona na mahazo zao rehetra zao ary izy aza mieritreritra ianao fa ny atao hoe mahazo zao rehetrarehetra zao de mahazo trano mahazo volamena volafotsy volabe akanjo ze tiana rehetra aza mieritreritra ianao fa zavatra materialy ihany zany hoe mahazo zao rehetra zao zany fa anisan'izany zao rehetrarehetra zao ihany koa dia na de ampy fitiavana tahaka ninona renao endribe tahaka ninona ny zanakao ny vinantonao mafinaritra be ny olona rehetrarehetra manodidina anao tena mikarakara daholo sy sisa rehetrarehetra inona ny soa azon'ny olona na mahazo ny zavatra rehetrarehetra ary izy izay tsiriritin'ny olona sy tedavin'ny olona na azonao ary vady farany endry indrindra mba tsy hanaovantsika hoe vady farany tsara tare indrindra ny vady farany endry indrindra zay tsiriritin'ny olona mafy indrindra sy toloman'ny olona mbavaka amin'andriamanitra andriamanitra mevady endry mevady mikarakara meohatran'izao inona ny soa azon'ny olona raha mahazo fiainana faran'zay tsara sy mafinaritra sy tsiriritin'ny olona izy tsodrany malagasy zany tsiriritin'olona fa tsy itsirritra olona fa inona ny soa azonao raha mahazo an'izany ianao kanefa fahaverezana eny ao ambadika ny fitiavan'andriamanitra anao raha lasainabavy zay miaino am'izao fotoana zao ary mino fa tsy kisendrasendra ny andrenesanao zao afatra zao ny fitiavan'andriamanitra anao tsy tia novery ianao tsy tia novery ianao fa anana ny fiainana mandrakizay ny natongavan'i jesosy teto amboniny tany tsy amany olanao tsy amany problemanao tsy anome anao vahaolana rabola tsy azonao fitahina mirarakopana tsy mila an'izany tsy mila jesosy ny fahazonan'izany fa ny testamenta taloha de mirakitra olona be deaibe izay nanakarena zay tsy izy nefa tamin'ny fotoana mbola tsy nisy an' jesosy akory fa ny antony natongavan' jesosy teto amboniny tany raha lasainabavy mba tsy hovery ianao io fa anana ny fiainana mandrakizay zany ny fitiavan'andriamanitra anao novidiny tamin'ny alalan'i jesosy kristy ny fahotanao rehetrarehetra satria maniny ianao tsy mahavidy ny fahotanao ianao tsy mahafafa ny fahotanao ianao tsy mahasasa ny fahotanao ny asa soa zay vitanao tsy mahafafa ny asa ratsy rehetrarehetra zay vitanao fa ny rano jesosy kristy irery ihany no afaka manadio anao am'izany sy anananao bie anananao tike ahafahanao miditra ny lanitra zay ny tenenana zaho irery ihany hoy jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany ami'ray raha tsy amin'ny alalako sa rery ihany ny afahanareo miditra any ami'ray rehefa tsy misy very any amin'ny elo daholo ianareo androany ny fitiavan'andriamanitra anao de tsy famahana ny olanao sy ny fanasitranana ny aretinao sy fanomezana anao izay tsiriritinao sy tedavinao mafy sy fatratra indrindra fa fanomezana anao ny fiainana mandrakizay ny fanomezana anao ny antoka mandrakizay ary zany zavatra zany raha lasainabavy dia tsy tamin'ny fomba tsotsotra no nanomezan'andriamanitra an'izany fa tsy maintsy nomeny zanalatokana tsy maintsy novonona teo ambony azo fijaliany jesosy satria tsy azo avotana moramora isika zay teo ampialatanany fahotana tsika nge andevon'ny ota ary ny olona izay andevon'ny ota dia mendrika no any amin'ny fahaverezana mandrakizay fa noho ny amin'andriamanitra izay nanolotra an'izany teo amin'ny azo fijaliana de voavidy reo olona izay ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay ireo mba ho any amin'ny fiainana mandrakizay zany fitiavan'andriamanitra anao ianao zay miaino am'ty androndroany ity
tiany Jesosy loatra ianao. Zay le fanambarany tao fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra. Zay izy amin'ny teny malagasy. Amin'ny teny anglisy izy for God so loved the world. Amin'ny teny frantsay car Dieu a tant aimé le monde, fa tiany loatra izao tontolo izao. Tiany loatra ianao zay miaino ahy io. Ianao zay voakasika io satria mino aho fa voakasika any anaty fonao, any anatin'ny fanahinao any. Ianao mety efa mivavaka, ianao mety efa mamonjy fotoam-bavaka, mamonjy fivoriam-bavaka, mety manao karazana hetsika ara-pivavahana be deaibe, fa mety ny antony anaovanao an'ireny. De tsy ny fitiavan'i Kristy no manery anao. Zany ny ivony ty, afatry ty. Ny antony anaovanao an'ireny de satria misy olona nandresy lahatra anao, satria mety misy zavatra andrasanao manokana ao amin'Andriamanitra, fa androany te ilaza aminao androany fa fototra fiarahana amin'Andriamanitra. Ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Voarainao ve zay zavatra zay? Voarainao ve zay zavatra zay? Fa rehefa tsy voarainao zay fitiavan'i Kristy zay, na manao hetsika ara-pivavahana be deaibe ary ianao, de mbola ho any amin'ny fahaverezana ihany ianao, satria tsy voarainao ny tike, tsy voarainao ny billet idirana ny fiainana mandrakizay, de tsy inona fa ny fitiavan'i Kristy tafiditra ao anatin'ny fo. Zay ny tapa voalohany amin'ny ty afatra ty, tianao loatra Jesosy. Tapany faharoa de zao ny zavatra tiako zaraina aminao. Be deaibe ny olona izay mivavaka, indrindrindrindra eto amin'ity Madagasikara zay iainantsika ity. Ny fivavahana voalohany indrindra eto Madagasikara dia ny fivavahana kristianina. Fa iny tsy haiko mety efa 5 taona lasa angambany zay no nanomezana ny tarehimarika hoe 2,500 ny malagasy hony dia kristianina. Fa za androany tena tehiresaka hoe 400 ny olona re, mino fa kely de kely ny taha an'izany atao hoe olona nandray ny fitiavan'Andriamanitra zany marina, nandray ny fitiavan'i Kristy zany marina. Fa ahoana zavatra iainan'ny olona eo anivon'ny fiarahamonina, indrindra isika izay mitondra anarana hoe malagasy, mitondra anarana hoe kristianina. Ina zavatra iainan'ny olona? Kristianina ny olona satria voalohany indrindra ny antony, razambe anay kristianina, dadabe anay sy bebe anay kristianina, dadabe anay no nanao an'ity fiangonana ity, i dadatoa anay no nametraka lakolosy, ny avanay rehetrarehetra no manao fanomezana be indrindra ao anatin'ny rehefa tonga ny voka dehibe, ny fianakavianay manome 3 tapitrisa ariary isa-taona mba ho fanohanana ny asan'Andriamanitra. Kristianina ny olona satria no lovainy tamin'ny razambeany zany. Voataiza izy tao anatin'ny fianakaviana kristianina, teraka kristianina izy natao batemy izy, na natao batisa izy tamin'ny mbola kely tena ampianarina sekoly alahady izy tena nanao communio voalohany izy na nianatra mpandray fanasan'ny tompo izy de lasa mpandray izy de lasa diakona izy de rehefa sasany lasa pastera, ny sasany kosa lasa loolona rehefa aveo kristianina ny olona, satria ny aina tao ambany zany fianakaviana kristianina zany izy, fa tsy ny fitiavan'i Kristy nanery azy. Tsy voarainy zany, tsy tsapany zany. Za eto te ilaza ary malahelo am'laza, tsisy maratsy le zavatra teo, tsisy maratsy mahakristianina, fa tsy bie hidirana ny lanitra zany raha lasanabavy. Ary tsy zany ny fiainanao amin'i Kristy, fa ny fiainanao amin'i Kristy de ny fitiavan'i Kristy no manosika. Za tsy kristianina satria kristianina ny razambeko. Za koa ny tezaina tao anatin'ny fivavahana kristianina. So heverinao mieritreritra hoe ahoana na hoe olona tsy mpivavaka angamba zany ty pasterita aloha. Za voataiza tao anaty fivavahana kristianina, fa za tsy zanak'Andriamanitra ankehitriny na kristianina ankehitriny satria no taizana tao anatin'ny fivavahana kristianina, fa zanak'Andriamanitra kristianina ankehitriny satria voaraiko ny fitiavan'i Kristy. Be deaibe ihany koa ny olona kristianina na mpivavaka na mivavaka sy ny sisa rehetrarehetra satria ny antony nanana olana teny vahan Jesosy le izy nanatona azy te vahan le izy, de aveo ako lasa nanao ohatran'izao, de aveo ny tenen'le pastera rehefa vany olako de zao ny teneny hoe raha vao tsy manompony ako de mety verina indray le olana, ne sasandray nidirany devolo ohatra de afaka tamin'ny devolo, de zay ny afatra hoe raha tianao ny fiainanao tena mba iova, raha tianao ny fiainanao tena mba ohatra zao, tena mba ohatra zao mila manompo am'izay ianao, mila miroso ianao fanompona, mila manao an'izao ianao, mila ohatra zao ianao, mila ohatran'izao ianao. Kristianina le olona manompo le olona, tsy ny fitiavan'i Kristy nanery azy. Fa inona ny nanery azy? Mialatsiny amin'ny fomba fiteny zay mety maherihery vaika, fa zay ny tsy maintsy ambara,
fitahinany nanery azy fatereniny nofony fatereniny tany anatiny fampitahorana hoe mety verina ho ny problemako raha vao tsy manompo ny tompo alo mifosa manompo an'Andriamanitra fa tsy ny fitiavan'ny Kristy ny manery azy fa rehefa fitiavan'ny Kristy ny manery ny olona ray raha lasana bavy dia niteboka voalohany indrindra maharitra hatramin'ny farany izy reo karazana olona izay manompo ireo le karazana olona ny aina tao ambany fivavahana kristiana sy nitezana tao anaty fivavahana kristiana rehefa tonga amin'izay ny fanozongozonany rehefa tonga ny fanozongozonany milaza anao maheno ny fampianarany maheno zavatra teneny namany any izy tsisy an'izany ange fa zavatra manamotesty lavage de cerveau fanasana atodonge reny zavatra torina ampiangonany reny ange ohatran'izao reny ange ohatran'izao misy namana anankiray zay nahita film raha tsy diso ako tsy tadidiko so ny Da Vinci Code ngaman'ile izy zay raha tsy tadidiko dia rehefa mijery an'io film io izy de zao ny zavatra voasoratra sy voaresaka ao anatin'le film hoe i Jesosy dia nanambady amin'ny Maria Magdalena ary dia ireto ny taranany de ity no taranany ina moa ty zanany farany de ity olo ty dia manana razambe an Jesosy Kristy sy Maria Magdalena matahotra le olona ary nanomboka niozongozona ny finoany satria maninona finoana tsy miorina eo ambony fitiavan'ny Kristy olona tsy nandray tao anatiny fa olona no tataraina fotsiny hoe ohatran'izao zany Jesosy izany ohatran'izao zany Jesosy izany tsy mifototra eo amin'ny tokony ho izy dia maninona rehefa tratra fanozongozonana dia menjery zany trano zany hoy Jesosy amboky Mateo 7:4 ary loza ny fianjerany misy ihany koa ny olona nandray fitahina sy fahombiazana sy fahatsarana be deabe ny olona mandray fitahina dia rehefa azo fitahina dia lasa izy rehefa aveo satria tsy niorina teo ambony fitiavan'ny Kristy ny fiarahany amin'ny Kristy misy olona mandray ale fitahina mandroso kely izy mandritry ny herintaona 2 taona 5 taona 10 taona fa rehefa mafy ny fiainana reraka miala mamotsitra sy ny sisa rehetrarehetra satria maninona tsy fototra tsara ny orenana fa nampatonga ny Paoly ny laza teto fa ny fitiavan'ny Kristy no manery anay tsy ny fitiavanay an'i Kristy misy olona tian'ny Kristy misy olona tian'i Kristy reny atao hoe fanatika tian'Andriamanitra tena makafy tena ny azy raha vao misy etsika ara-pivavahana dia tonga foana izy manao foana dia sy sisa rehetrarehetra fa izy tsy nandray na inona tao anatiny tao androana te hiresaka aminao raiso ny zava-bitany Jesosy Kristy ho anao raiso ny zava-bitany Kristy ho anao zay miteboka voalohany fa rehefa tsy voarainao io dia tsy ny fitiavan'ny Kristy no manery anao dia lasa ianao mivavaka fa zavatra hafa ny manery anao zavatra hafa ny matery anao ary rehefa tsy azonao le zavatra antenainao sy andrandrainao dia tsy mivavaka tsony ianao rehefa tsy araky ny tokony ho izy lay zavatra izay andrandrainao sy antenainao dia tsy mivavaka tsony ianao miozongozona foana ny finoana ao satria maninona tsy miorina eo ambony fitiavan'ny Kristy io fitiavan'ny Kristy io ilay vato lampy ilay itenenan'ny mpanao salamo hoe zay rehetra matoky an' Jehova dia tahaka ny tendrombohitry Ziona izay tsy mietsika fa mitoetra eo mandrakizay ozy izy ihany koa Jesosy ozy izy ihany koa ny apôstôly Paoly laza ny boky Romana 7:7 any hoe indro izao mametraka vato matafotoana sy vato lampy masolafaka ao Ziona ary zay rehetra mino azy tsy omenatra Jesosy Kristy sy ny fitiavany io ary androana te hiresaka aminao fa raha te haharitra mandrakizay ianao ny olona rehefa miorina eo ambony vato lampy maharitra mandrakizay izy fanambaran'ny tenin'Andriamanitra ray manontolo no miresaka an'izany fa tsisy azany miverin-dalana sy ny namany zany mety kivy izay ozy ny apôstôly Paoly fa zay tsy mamoy fo zany satria manino ny fitiavan'ny Kristy no manery anay ny fankatoavanay an'io tenin'Andriamanitra io ny olona nge jerenao no ny amin'ny tsy fisiny io resaka fitiavan'ny Kristy tafahorona ny ampon'ny olona io dia lasa feno fampitahorana be deabe mihitsy ao anatin'ny tontolo mpivavahana matahotra mpitondra fivavahana sao tsy ho avy ny olona isan'alahady dia tsy maintsy na izy ampitahorina na izy ampanantenain-javatra jereo tontolo fivavahana rehetrarehetra zay misy atsika any tontolo rehetra any fa reo zavatra roa ireo no manjaka ny fampitahorana sy fampanantenan-javatra rehefa tsy tonga ny olona dia avatra farana alefa amin'izay verset fandrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory taitra ny olona avy any amin'izay misy azy any sao dia ho avy tampoka Jesosy ka mahita atsika matory varina tsy manao ny asany andao tsika anao ny asany ina dika zany tsy ny fitiavan'ny Kristy nanery anao fa nitahotra sao dia ho any amin'ny elo za zavatra zany tena miala tsiny
fa fototra ratsy zany zara lasanabavy a tsy manatahotra no any amin'ny elo za manao an'izao émission zao a averiko eto émission fa 3:70 ny androany tsy misy nininona manery ahanao an'izany fa ny fitiavan'ny Kristiny mbola mampaheto ahako mandraky ty ny androany za tsy manatena volana ny ariary ary za tsy manatena fankasitrahana avy aminareo za tsy manatena fiafisorana avy aminareo tsy miandry zema ny antony anaovako antiko raha tsy inonako iandry zema veno andaniko ny fotoanako raha ohatra ka hoe intelo inefatra indimy de marina zay hoe tena mba niandry zema tena mba asiko mba indimy a rehefa mahazo 1000 zema indimy a tonga de faly be a fa tsy zany ny antony anaovako an'izao zavatra izao ny antony anaovako an'izao fanompona izao satria ny fitiavan'ny Kristiny mahery tsy mampipetrapetraka fa na misy fotoana ary areraka na misy fotoana ary mandalo zavatsarotra ma misy fotoana ary mety mba sahirana tahaky ny olona rehetra mety mba tsy manambola tahaky ny olona rehetra mety mba be atao tahaky ny olona rehetra tsy maintsy manao an'izao satria misy fitiavana manery ao anatin'ny foko ao zay tsy mampipetrapetraka hafa ianao de mila mizara satria misy antony mahatonga asiko zavatra tao am-ponao ampatonga anao izara ihany koa ary zany fitiavan'ny Kristy zany tsy mampipetrapetraka anay raha lasanabavy fa mbola mampiorina anay sy mampatonga anay miasa mandraky ty ny androany zay tsy matahotra ny tsy ho tahina za tena sako milaza anao eto fa na manao zao émission zao na tsy manao zao émission zao paster tovy raha lasanabavy voatafoana vo heritaona nge zany nanaovako an'izao émission zao de verinao fa ahoana ny fiainako zany nandritra zay fotoana rehetrarehetra ny ainako niaraka tamin'i Jesosy izay raha ohatra ka ny émission ny antony tahina voatafoana ngiatra am'izay so de verinao fa tsy nanana olana ara-pitahina ka hoe mba hampatonga ny fitahina iroborobo sy irotsaka ao anatin'ny tontolo mpiainana menakavy de ndeha anao an'izao voatafoana na manao an'izao na tsy manao an'izao voary foana ny fiainanay voary foana ny fiainanay satria Kristiny velona ato anatiko izy no miaro ahy 420 ora amin'ny 420 ora fa tsy mila manao émission zay vao mahazo fiarovana zay vao mahazo fitantanana zay vao mahazo karazan-javatra maro isan-karazany fa za manao an'izao émission zao tsy matahotra noveriny amin'ny elo fa fitiavan'ny Kristiny manery aho hoe nomeny fitiavana ato anatin'ny foko ato no velominy tato anatin'ny foko ny fitiavany endrerezany fitiavany za zay mbola manana fahalemena za zay mbola manao fahadisoana za zay misy fotoana mbola reraka za zay misy fotoana mbola kivy fa atsangany foana ampioreniny foana ampatanjahany foana ary ny anarako de misoratra any amin'ny boky fiainana any ary tsy misy mahafafy zany na anjely na ery any ambony na ery any ambanina de volona iza na izy tsisy mahafafa ny anarako any amin'ny boky fiainana zany manery ahy mbola eto amandraky ty ny androany ary sitrapon'ny tompo mbola itoy zao émission zao satria ny antony fitiavan'ny Kristy no manery anay zay tao anatin'ny 12 taona zay na pasterako 12 taona ny etson'ny tompo ao am'izao asa izao 10 taona nananganana fiangonana mbola mitoy ny fiangonana mandraky ty ny androany ary tsy tapaka ny toriteny izay misy ao anatin'ny fiangonana mandraky ty ny androany tsy hoe satria miandrandray na inona tsy hoe satria zao ny lalam-pitahina na lalam-pasoavana na zao ny nasaina nataona tsy fantatro fa ny fitiavan'ny Kristy no manery anay ianao zay manaraka an'izao émission zao ianao mitondra mety anarana ianao mety milaza hoe za efa converti za efa zao za nateraky indray sy sisa rehetrarehetra fa za te antany anao ndray voarainao ve fitiavan'ny Kristy io fa raha tsy voarainao ny fitiavan'ny Kristy io mbola tsy voarainao ny fototra ary fototra mangozohozo no ijoroanao ary na oelanao aingana menjera ihany io fototra io satria maninona volonté anao volonté ina moa ny azo antikana zany volonté zany re finiavanao manokana ny antony anaovanao an'io fanompona io ohatra zao matsy mifandeha ny volonté io na ny finiavana raha ohatra ka ataontsika sary kelikely vetivety fotsiny ny volonté de tahaka ny olona anankiray izay manatsotra ny tanany ty zao ohatra misy telefona maivana kely ty telefony ty de ito telefony ty atsotraka ohatra zao zay ny atao hoe volonté ako fa zao mety voatazoko ty telefony ty mandritry ny ora ray fa na oelanao aingana de tsy maintsy reraka foana ny volonté ako am voalohany mety mafana fo am voalohany mety mirehatra tsy maintsy voatazoko ataoko defi mihitsy ny fitazomana an'ty telefony ty ary mandritry ny tontolo andro de apetraka ho defi fa tsy maintsy vitako nitazona an'ty telefony ty fa arakaraky ny androsony fotoana miova am'izay le volonté
manomboka mereraka marina fa zay niteneniko hoe ndray andro fa tena ohatra manomboka mety rovana zany ohatra manomboka mety tsy tsapako tsony zany tanako zany ohatra ny mangoro vitsika mangididyko ny lohako te etsika te hisotro rano te anao an'izao reraka le volonté za te ilaza aminao raha vo tsy ny fitiavan'ny Kristy no miasa ao anatinao fa volonté finiavana anao zavatra amrehetra fotsiny ao anatin'ny fo za tsy maintsy zao tsy maintsy tongatra any an-danitra tsy maintsy zao tsy maintsy reraka ianao satria fototra tsy izy nijoroanao fa rehefa ny fitiavan'ny Kristy no manery anao ohatra ny ahoana kosa fitiavan'ny Kristy ty any le telefona fa eto misy fitiavan'ny Kristy mitazona azy eto azonao le izy misy fitiavan'ny Kristy miazona le telefona io ka le tananao de sous forme fotsiny zany sisa manao eo ka na ho tazominao io na tsy ho tazominao eo foana io mipetraka eo na firy volana mandra-piala an'le support eto mandra-piala an'le mitazona azy eto de eo foana de tahaka zay ny fitiavan'ny Kristy zay miazona zay mahatonga anay manizingizina fa tsy mety very famonjena rehefa tena voaray marina fa matoa mety very famonjena le fototra ny orenany tsy izy olona tsy nandray ny fitiavan'ny Kristy olona tsy tereny ny fitiavan'ny Kristy de lasa tsy maritra lasa mangozozo lasa mora reraka lasa mora kivy de manomboka mifiretapo tena mifavaka ary tena manasa Jesosy eo za tena anompo anao am'izay manomboka alleluia misaotra Jesosy tsy ala aminao tsony amandrak'izay fa kay sentiment fa tsy nandray tao anatin'ny fo an'ilay fitiavan'ny Kristy androany raha eninao any anatin'ny fonao ny kasika Andriamanitra androany sy ny fitiavany matsiaro foana ako ny asan'ny apôstôly toko 7:7 sy 7:telopolo rehefa nikasihan'ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny alala fanamasina reo olona izay nyaino ny afatry Petera de hoy izy reo namaly hoe ry rahalahy enanao ataonay voakasiky ny fitiavana izy le zanaka dala raha lasianabavy rehefa nampodina de ny fitiavan'ny rainy no niazona azy tsy fampitahorana tsy zavatra hafa tsy fampanantenan-javatra fa voarainy lay zanaka dala ny zavatra zay resako aminao n'ity androandroany ity tsy toriteny be tsy verse be de be lay zanaka dala raha lasianabavy ny fampiorenana azy sy ny fampaharetana azy tsy fampitahorana avy amin'ny rainy be de be ny mpitondra fivavahana mbola mampitahotra ny mpino ao aminy tsy fampitahorana avy amin'ny rainy rehefa tafody zao ranga efa tafody inga zao tandremo tsara fa tsy misy ny fanondroany indre mandeha tsy miveriny zany tsy fampanantena ny zavatra zao na tambatambazana alaova so de lasa ndray rangaty va aloha tambatambazana zao raha endry tsara se de karakaraiko foana de tany se mbola hozaraitsika na de fa lany ary ny lovany se aza miteniteny amin'ny zoky fa mbola hozaraiko mbola ataoko amin'ny anarany se le tany zay tsy zany natao fa ina nataon'le rainy tafody le zanaka lay zanaka saika hitomany eo anatrehan'le rainy saika iankohaka eo anatrehan'le rainy efa niomakomana mihitsy izy tany am'izay misy azy tany de ody de hiteny amin'ny dada hoe dado efa nanota teo anatrehan'ny lanitra sy teo anatrehanao tsy mendriky ny atao hoe zanaka ao itsony atovy raha io isan'ny mpanomponao fa ina zavatra nataon'ny rainy saika iankohaka izy fa tonga de samboriny rainy de nofininy jerenao le fitiavany zany ny atao hoe ny fitiavan'ny Kristy no manery anay tsy faneriterena zavatra hafa tsy fampitahorana loza tsy fampitahorana ozona tsy fampitahorana elo sy afo be za de mialatsiny fa tsy zany ny filazantsara tsy mampitahotra anao hoe ho any amin'ny elo ianao raha ohatra ka tsy mibebaka fa ny filazantsara de lay famihinana n'lay zanany voatonga avany lay zanany mbola masiso feno fofona ratsy miosona tahaka nina feno fofoko soa any nge iny tantara iny nody avany ngarainy miaraka amin'ny tehana ny akanjo amin'ny tsy azo lazaina akanjony fa serpierany tena nanaovany raha ny tena marina le kiraro izay nanaovana kiraro le izy niainga avy tao amin'ny tranony rainy nody avany le izy tsy fantatra tsony fefa miainga ny kapohan'le ety aloha mandeha zany ao anatin'le izy ny lohatongotra rehetrarehetra efa mivoaka daholy fa inany zavatra nataon'ny rainy tsy ny kritika ahoany ty nazo andrangaty fa ahoana mitadiny toyanga lany ny fananana tany de mitady ny ambiny tsisy andeha mandeha any tsy zany nataon'ny rainy fa noraisiny lay zanany de ny fiininy de ozy izy ty lay zanako very fa hita indray maty fa velona indray vo nyteny le zanany tado mifona aminao vao saika hiteny an'le zavatra nomaniny ny dadany tonga de miteny nao tsy miteny ininy ianao natsony ny mpanompo avia ty asio kapany tongony asio felony lohany
asiperatra ny tanany vonoa ny ompona fa dao tsika anao fety zany ny atao hoe fitiavany ray ny fitiavan'andriamanitra anao androany tsy kapoka anao no ny ratsy zay vitanao rehetrarehetra no tsy kapoka anao no ny ratsy zay vitanao ianao zay mieritreritra hoe noho ny afahotako angambany mahatonga an'zao zavatra rehetrarehetra manjo ny fiainako zao tsy noho ny fahotanao ny mahatonga zavatra manjo ny fiainanao fa mpatonga anao iaino sy anaraka n'zao afatra zao fotsiny fa raha lama be ny fiainanao a tsy eto ianao manaraka zao facebook zao am'ty androandroany ity fa mety zavatra mampimeny ambadimbadika any no narahanao fa noho ny am'ny fiainanao mikorotana de mba nitaditady tory teny ianao tao anatin'le facebook na mety nitaditady partage tany de latsaka sy tafiditra tao anatin'zao avatra zao no tiako lazainanao tianao loatra andriamanitra androany izy te amiana anao te amiana vozonao te ilaza aminao hoe tiako ianao aza sina resabe ny fahotanao za miala tsiny raha lasaina bavy fa za tena contre mpitory teny mihitsy izay milaza mila tantaraina daholo fahotanao rehetrarehetra hatramy voalohany ka hatramy farany tsisy an'zany ao anatin'ny baiboly tsisy an'zany ao anatin'ny baiboly hoe tantarao ny fahotanao rehetrarehetra vitanao satria tsy ny fahotanao zava-dehibe tsy ny fahotanao zava-dehibe teo am'izay ny abiazany ota de niakatra ambombony kokoa ny fahasoavan'andriamanitra zay tianao loatra ka te anangana anao te anao anao hoe zanaka malala te anao hoe maminy foko ianao miaraka amin'ny fahotanao rehetrarehetra io diovoko ataoko manjavony io ary ho amasiniko ianao ary ataoko hoe zanako ianao ataoko hoe mendrika andova fiainana ianao ataoko hoe olo-masina ny anaranao nefa ianao olona niosopotaka ny androko sotariny nisy anao androany tianao loatra jesosy zay ny fototra tiany orenana zay ny fototra tiany anorenanao ny fiainanao fa tsy zavatra hafa mba ho ny fitiavan'ny kristy no maniry anao za raha lasaina bafy tsy manao ratsy satria matahotra no any amin'ny elo zany ke tsy ho any amin'ny elo zany ny fiainako de fiainanao amin'ny kristy tsy manao ratsy tsy manao ratsy satria fitiavan'ny kristy ny velona tao anatiko tsy mieritreritra ny anao ratsy zany ankory tsy mieritreritra ny anisy ratsy olona tsy mieritreritra ny jangajanga tsy mieritreritra ny teny ratsy tsy mieritreritra ny anao zavatra maro isan-karazany takizany tsy mieritreritra ny anao betizy zany mantsy ny olona mpitondra fivavahana maro de ampitahorina ny olona de mena didy folo sy mena didy de zato sy ny tsy fantatro rehetrarehetra satria le olona tsy nahazo ny fitiavan'ny kristy anyka namanome ary anao rakitra de tsy maintsy ampanantenanjavatra aloha le olona fa so manifinify ny rakitra raha vao tsy ampifampanantenana anyka namamiara de tsy maintsy ampitahorina malakitoko fatelo aloha voaozona amin'ny ozona ianareo de ianareo israely rehetra zao jehova satria izao no norobainareo de tsy maintsy omena afatra ny olona hoe mandroban'andriamanitra zay rehetrarehetra tsy mame ampafolo-kareny satria manina olona tsy nandray ny fitiavan'ny kristy akory re olona reo mialatsiny afa za mahitsy be miresaka tsy safosafoko mihitsy ny resaka satria ankina ny famonjeny zany ary ankina ny fahaverezana mandrakizay zany ny fitiavan'ny kristy ny zava-dehibe indrindra za manome ho an'andriamanitra satria ny fitiavan'i jesosy maniry ato anatiko ato voavonjy tiako andray anjara ny zava-famonjeny zany any koa ny olona za mandany fotoana be dehibe mihitsy ho an'zao afatra zao ho amin'ny fanompona an'andriamanitra ho amin'ny fiangonana zay etiko ihany koa rehefa nataoko fandiniana misy andro fito ao anatin'ny herinandro ny andro efatra ao anatin'ireo ny andro efatra ao anatin'ireo andro fito ireo laniko ao anatin'ny tontolo fanompona daholy na za manao montage vidéo na za manao prise na za mandeha manao fitombavaka any amin'ny toerana zay misy anay na manao zavatra maro isan-karazany zay mety miodina mamaly ny fanontanianareo rehetrarehetra any amin'ny mp sy any amin'ny zavatra maro isan-karazany manao an'zany zavatra rehetrarehetra zany fitiavan'ny kristy daholy ny antony anaovako an'zany fa tsy navita an'zany atao anatin'ny romby folo taona na pasterako raha tsy ny fitiavan'ny kristy ny miasa ao anatin'ny foko reraka kivy akamoa na ny apôstôly paoly ihany koa ary niasa ny aina tahaka an'zany ozy izy paoly ny resaka hoe zange ozy izy tsiketrake fa na de ta arakaraky ny tombony ny fitiavako anareo ary no iainan'ny fitiavanareo tsy maninona fa mbola tiako foana ianareo everinao fa hery avaizany atongavan'zany everinao fa matanjaka be ve paoly superman ve paoly superman ve paoly sa batman sa spiderman no mahavita zavatra enjana be tahaka zany zavatra enjana nge zany mitombo fitiavana ho amin'ny olona izay mamiena fitiavana aminao zany reo olona reo tsy hoe manakaramanao na mamelona anao fa tianao foany reo zany ny zavatra atao am-pony paoly avaizy zany zavatra zany ny fitiavan'ny kristy ny manery anay satria zao ny hevitray maty izy amonjy anay ka de maty koa izahay ary maty amonjy ny olona rehetrarehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tena ntsony zay rehetrarehetra velona fa velona ho an'izay efa maty
sy nitsangana amonjy azy za te ilaza aminao androany rehefa voarainao marina ifitiavan'i Kristy tsy mila terena itsony ianao navozonana nampitahorina zay ianao vao miditra am-piangonana zay ianao vao manome zay ianao vao manatrika fifadikana sy alambavaka tsy mila publicité ianao tsy mila filazana ianao hoe mahazo valimbavaka manokana misy hery manokana mihitsy nge raha lasianabavy ao anatin'ny fanaovana etsika tahako zao sy tahako zao hoe fa fitiavan'i Kristy ny manery anao de lasa manao ianao na zavatra izay mety tena matery anao ary lasa tsy matahotra itsony ianao na ijoro amin'ny fahamarinana ary lasa tsy matahotra intsony ianao na mety mampiady mivady ary le fijoroanao sy fandehananao araka sitrapon'Andriamanitra fa rehefa ny olona no tsy mandray ny fitiavan'i Kristy manana karazana excuse fialatsiny be dehibe izany ato tsy vavako agnety zao hoe le zazakely mitomany foana ao anatin'ny fiangonana de mamenatra olona de lasa ohatra zao de lasa ohatra zao manana fialatsiny be dehibe n'olona rehefa tsy voarainy ny fitiavan'i Kristy ny any antotsy vavako agnety zao hoe za tsy manana akanjo tsara de jejeren'ny olona ny any antotsy vavako agnety za tsy manana rakitry ny any antotsy vavako agnety ohatra zao setra zao hoe lasa lava fianakaviana ny any antotsy vavako te fianakaviana ohatra zao manana fialatsiny be dehibe satria tsy voarainy ny fitiavan'i Kristy fa rehefa voarainy ny fitiavan'i Kristy rava daholo reny rehetrarehetra reny de afaka miteny izy araka ny tenen'ny Jaona isika ty satria izy ty atsika taloha aza miteny amin'Andriamanitra hoe tiako ianao Andriamanitra raha mbola tsy voarainao ny fitiavany fa rehefa voarainao ny fitiavany sasa miteny tiako ianao Jesosy ary fantatro faharitra mandrakizay satria ny fitiavan'i Kristy no miazona taty zay resaka telefony zay misy miazona tsy zany miazona ny fiainako tsy zany miazona ny famonjena tsy zany teo vovonjy tsy zany te haritra mandrakizay fa ny fitiavan'i Kristy miazona eo foana ka na te hemotra ary na misy fotoana ary areraka na misy fotoana ary akivy mampatsiahy fitiavan'i Kristy fitiavako anao ny miazona anao ary fitiavako anao ny mampaharitra anao zay fizarantsika amin'ity androndroany ity jereo ny fototra fa aza miazakazaka miolo may be mafana fo be fotsiny fa jereo efa voaraiko marina ve fitiavan'i Jesosy raha mbola tsy voarainao zany raha miasa ny amponao izy ka mamangy anao raha iso zany fandroany ny andronao zay ny afatritsika indray amin'ity androndroany ity mametraka veloma mandra-peo na mandra-pitafa raha misy manana fanontaniana MP avetrany na miantso antarby aza mandefa SMS aza atao commentaire fa MP avetrany samy tahiny tompo amin'ny fotoana manaraka toy izao indray veloma tompoko